fiadana Andriamanitra na ankehitriny sy taloha ary ho avy. Tafavory eto amin'izao tranon'Andriamanitra izao sika niavana ankalaza sary hoe voninahitra mitombo no ny faharetany mpanompony eo amin'ny famoronana hira akana nandritra ny enimpolo taona dia indray mandrenitsika fanindriana rahatrenadraiky miarabasa ny anarana sika rahasoafelo azy ny amin'ity fotoam-pahasoavana lehibe ity. Eny am-pelatana no manantsika ny fandarana amin'izao fampofavana izao ny hira voratra ao anatin'izany dia safidy ny Andriamanitra mitontsika mba hibolana amin'ny fankalazana ny toy. Mitsangana niavana idera sy amin'ilay voninahitra n'Andriamanitra izy araka ny salamo efa voninahitra. Hoy ny mpanao salamo, Jehova efa nadinika ianao ka mahalala, ianao mahalala fipetraka sy ny fitsara sady mahafantatra ny hevitra ny nafitrety. Voadinika ao ny hevitra mamanokely mamanitra ary fantatra tsara ny rehetra rehetra. Fa ity tsy misy terisy fantatrao eo mamelako Jehova manodidina eo fo sy manatreo ianao ary apetraka ao amiko ny tananao. Fahalalana mahagaga loatra zany eny amin'ny Amen. Izay anamagnatsika
no ny fahareta ny manompiaraka ny fambolana teo amin'ny fambolana ira an-tanà dia ilaintsika fanamiana rahanitrehanitray marantsy ampiarabanazy ny rahakoa isika nasofeno azy ireo ankorany zanaka manjafo ny fianakaviana manontolo fa itikoa dia manolotra ny fianabana sy laretso ho antsika rehetra izay tongeto mamaly ny fanasan'izao mpanompon'Andriamanitra izao manomona ny fianabana sy firaretso fankasitrana manokana ho an'ireo antoko-hira na sambana izay andray anjara amin'ny tapany faharoa ny amin'ity fampikovataroty ka ny sainety izy ireo dia ny sampana fanazava sy tiga eto amin'ny fikandremana ny sekolana arana ny sampana dorikasy ny sampana lehilahy kristianina ny sampana tanora zokony ny tsantany fitiavana ny sampana kristianina tanora zandriny ary ny antoko-hira ao amin'ny sefigaizana fifoazana evantoerana dia ny antoko-hira amin'ny fity mizany fa mbola hanampy azy ireo iavana isaorana indrindra ny antoko-hira asa famonjena avy eo Ezekielma amparibe famonjena ny antoko-hira fehizonizona avy eo amin'ny Ezekielma betafo fanavozana ampolanana ny tompony ho amintsika rehetra ary anikina antsika mba hatanterantsika ny anjara izay natolotra antsika amin'ity fotoana miavaka sy feny fahasoavana ity mankasitraka ary faly ny fiangonana anaterana ireo hira dia tsy andia azy faly fa hitarika ny fiangonana mahery sy hivavaka indray iangonana misaotra indrindra ny fitizaina eto amin'ny fikandremana izay mampahelantsika ny talentany tsirairay ao anatin'izany fikambanana izany misaotra ny amin'ny fantrona ny tompoko ombanatra manoa ny fampiovavany sika iavana ny hira farato ny faefatra araka ny voalahatra eo amin'ny ty ny faharoa anomanantsika amin'ny famakina ny soratra masina sy ny avatra ao ka hitsangana ny fiangonana ny soratra masina izay entina vakina sy anafaranantsika dia soratra amin'ny Joba fahatelo amby telopolo andiny voalohany hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Joba fahatelo amby telopolo andiny voalohany hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Ny amin'izany mbola hivavaka izy. Ny tompo Andriamanitra io ny antoratra aminao ilay tompony teny izahay ary mpanorona ny hevitra rehetra ka mangataka ny fanahy masina mbola fomba ny fiangonana indray amin'ity fotoana ny tenao Andriamanitra ity hanazava ny masonay ahita ny soratra izay hovakina hanolotra ny sofinay mbarotre ary asa omponay mba handraisana ny teny ho fiainana indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Vakina amin'ny anaran'ny tompony teny aminy. Kanefa masina ianao Jehova miaino mianatro ary mandrenesa ny teny rehetra. Indro fa efa androabava ny teny atao-bavaka ny lelaka
Ny tokony iseho amin'ny tena ary ny fahalalan'ny olotro no lazaina tsy asiana fitaka. Ny fanahin'Andriamanitra no efa nanao ary ny fofonain'itsy no mamelona. Raha iao valio miomanina ka miatrehy tsara. Indro izao koa mba an'Andriamanitra takanao ihany. Eny, izao koa mba nisombinana avy tamin'ny tanimbary. Indro ny fankatahorako tsy dia ankatahotra anao ary mivesatra avy amiko tsy dia hitambesatra aminao. Efa nilaza teo anatriako mihitsy ianao ary efa reko ihany ny feon'tenanao hoe madio tsy manam-pahasoana ary tsy manan-tsiny aman-kely. Mitady izay andrafiny ahy Andriamanitra ary ataony fahavalona. Mampiditra ny tongotro eo ambony kiazo izy ary mitsikilo ny tiako rehetra. Izany no tsy mahamananao hoy izao fa Andriamanitra dia lehibe loatra ka tsy leo ny zanak'olombelona. Koa nahoana no mametsiny azy ianao noho ny tsy nampisehoany izay antony tamin'ny nataony. Amen. Lay maso mazakasika amanena erenao fahalalana. Amen. Ny teny hikarenantsika amin'izao fotoana izao riavana araka ny fanasana na eny mpanompon'Andriamanitra ohatritsika dia izay ao amin'ny Jopa fahatelo amby andiny fahaefatra. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ny fanahin'Andriamanitra no efa nanao ary ny fofona izy no mamelona. Ny fanahin'Andriamanitra no efa nanao ary ny fofona izy no mamelona. Mampiditra ny tongotro eo ambony kiazo izy ary mitsikilo ny tiako rehetra. Izany no tsy mahamananao hoy izao fa Andriamanitra dia lehibe loatra ka tsy leo ny zanak'olombelona. Koa nahoana no mametsiny azy ianao noho ny tsy nampisehoany izay antony tamin'ny nataony. Amen. Lay maso mazakasika amanena erenao fahalalana. Amen. Ny teny hikarenantsika amin'izao fotoana izao riavana araka ny fanasana na eny mpanompon'Andriamanitra ohatritsika dia izay ao amin'ny Jopa fahatelo amby andiny fahaefatra. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ny fanahin'Andriamanitra no efa nanao ary ny fofona izy no mamelona. Ny fanahin'Andriamanitra no efa nanao ary ny fofona izy no mamelona. Raha amin'izao fotoana izao no avela eritreretra kely manao hoe ao anatin'ny fampivavahana anankiray tsy hisy ina mihitsy. Diamory vakina ny salamo, atao ny vava, vakina ny soladramasy, toriana ny teny, atao ny vava. Io ka zany tsy sina ina mihitsy. Manahoana ny fiainan'ny fiangonana Etsika mananaja arak'izany riavana ny fotoana toy izao. Afatsika mieritreritra sy manome ny lanja atao hoe hira ao anatin'ny fampivavahana. Enimpolo taona namorona hira ny mpanompon'Andriamanitra izay ohatritsika. Ny hira ao amin'ny fiangonana dia azo lazaina fa misy antony mavesatra tena ilana azy ary misy vokatra tsara koa izay ateraka. Ny hira dia vavaka asiana feony ary satria vavaka dia fitaovam-pifandraisana amin'Andriamanitra. Fomba hikolokoloana fifandraisana amin'Andriamanitra. Vavaka misy feony. Fa ny hira koa dia fampitana fampianarana ny momba n'Andriamanitra na teoloji. Azo atao hoe fampianarana momba ny finoana ampitaina
dia la miraculosa. Vai imagine un ciunzichetto in base io tonkira rehetra natao dia miorina tamin'ny fampianarana rehetra heriko avy amin'ny mpitandrina na itoviteny izay nataon'izy rehetra noraisiko hoe ary navadiko hohira dia mandre tonkira zao fanokon'Andriamanitra zao isika marina izany ka ny fahatelo manandanja mila fa tsy hoe manetsika ny fotsiny fa mitarikantsika hanotena ho an'Andriamanitra tsy mampihetsika ny fotsiny mihiry vokarin'ny fanamasina fa mitana olona hanotena ho an'Andriamanitra ny anankiray fitaizana fiombonana sy firaisana eo amin'ny fiainana koa mihiry raha anatin'ny fiangonana tsy misy hoe ndeha izany hoe mihiry na tsy hoe na tena hiratsen'ny fiangonana mihitsy no dia manosoro ity fa tena fampiangonana mihira fiarana mihira na feo fampiry na feo fampiry ny kristiana ao anatin'ny fampivavahana fampiangonana izany sy fikoloana fifaraisana an'Andriamanitra ihany fa fitaizana fiangonana sy firaisany mpiaraka ny finoana eo anatrehan'Andriamanitra ny fanany manandanja mihira satria fitaovana eo ampiaratan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina izy hikitiana ny fo sy ny saina amam-panahy izay mihaino azy mba hitombo fanoratena ny voalaza kolektivana fotoana famoezan-danja tokoa ity fotoana ity Eli no niteny izao andiny soratra masina najony ny fanokon'Andriamanitra ho faneva izao rehefa avy nitendro zokiolona na manjoba anankitelo tsy naharesy nahatra mijoba dia mitsarana kosa ity tanora ity Eli no anarany raha tika dia atao hoe izy no Andriamanitra na Andriamanitra no izy ka izy rehefa niteny Eli dia nanakaiky anjoba izy nanomana ny anarany izy eo amin'ny voalohany manao hoe kanefa masina ianao mijoba mianatro Andriamanitra izy no Eli manatona manakaiky manomana ny anaranay ampahereza sy tiana aizy izany Eli ary satria mivetika fizaova dia manohitra ny fampaherezana sy ny dindinika nataony namana taminy dia zaho marina zaho tsy manatsika fa Andriamanitra tian'izy tongotra ao anaty boloky ka manaraka ny diapeny rehetreny tia mandrikany tsy hoe izany koa toanao no nitefen'Andriamanitra ary eo hoe ny faran'Andriamanitra rehefa nanao ary ny fofona izy no mamedina izaho koa toanao Andriamanitra nalefy Andriamanitra nampisy Andriamanitra no mahavelona riavana malala ny trompolo io andiny soratra masina dia milaza fanomboana miaraka amin'Andriamanitra ary fahavelomana zany hoe fitohizan'ny fiainana firindrany ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra enimpolo taona nambolana hira ara-pivavahana ahitanao ny fambolana ny fanasana izao havatsika izao nisy izy satria teo Andriamanitra ary Andriamanitra kombona nalefy nandrindra ny fiainany nandrindra ny fahavelomany ary tao anatiny enimpolo taona nanaovany fampona ho amin'ny fambolana dia makasaina riavana hoe io Andriamanitra io zany dia tahaka ny lohanay anivozana ny fiainana ary manaraka antsika natarika antsika endretreny nitarika antsika amin'ny tantara-piainantsika ka ny famolakira mijery dia azo atao hoe Andriamanitra ny lohanay ny mpamonkira ny mpatsaka rano ny mpihira ny simbe ary ny fiangonana no toy ny mpamovony rano ka mahazo hery
tsy mahazo aina avy amin'izany fa ny lasa samihafa izany. Mipotry avy amin'ny ainy an-tanàna ao amin'Andriamanitra ny hira no tanteriny izao ray aman-dreny izao na kely ambara ny tira na tokira na samba na ny fiangonana aritro mahazo aina sy hery ny fiangonana. Izany jiavana no afatra azo ampitay miaraka amin'izao antoko-pivolitsika izao miaina ity teny fanevana ity. Andriamanitra no nahateraka, Andriamanitra no miasa ka mahavelona. Ny mpanompon'Andriamanitra mpamana hira dia natsaka ny fahasoavana tao amin'ny tompo, nameny sy ny benaka hira sy ny mpandray anjara hira samihafa ary ny fiangonana dia mahazo hery sy aina vaovao eo am-pandrenesana ny hira. Antsoinantsika dia ny hoe aosika tena mamelanja ny hira ao anatin'ny fampivavahana. Ho hira hifandraisana amin'Andriamanitra, ho hira hitondranao an'olon-tena amin'Andriamanitra, ho hira hampahelinao mba hiasa sy hanomby an'Andriamanitra, ho hira hampitombo ny fonao, ho hira hitaiza ny fiangonana ny fiangonana. Tsarovy fa miainga ao amin'Andriamanitra ny fianako sy ny fiainanao, miainga ao amin'Andriamanitra ny fahaterany ny anankiray ary mamelona ny fiangonana manotombo izay. Mitombony ny asa ao anatsika, amelona finoana ao anatsika indray man'izany tena izany. Amen.
isanandro isanandro ahafahany mitondra ny afatrao eo amin'ny fiangonana sy ny fiarahamonina. Ny zanaka manjavy dia matompo mahafantatra azy ireo ary toroany amin'ny anarantsika iray izy ireo mba handray fitariana sy tombo amin'ny fahasoavana. Ireo mpamorokira rehetra nizaniza laiza izy ireo to dia aoka fitaovana mahomby eo ampianakananao no nikely ny fanahy masina izay mamerina azy ka afaka be amin'ny fahatarana na ambaibaina ny fiangonana. Atambatray mivavaka zanak'Andriamanitra manao hoe indraindray izay mamasina ny manarana mitondra ny fahazakanao mampahory sitraponao ety akana takan'Andriamanitra eo amin'ny izay atsarana hoe ary mamelany kahitatenamilana izay mirekitambe aza mitondra ny fakana manafana ny mikasy manao fahazakany sireny ary mifanaitra ny natongavantsika eto amin'ity tempolin'Andriamanitra ity hidera sy hisaotra ary amin'ny voninahitra an'Andriamanitra noho ny fahasoavana izay noraisinay ary dia zarainay koa amintsika mpianakavy finoana izay manatrika ankehitriny. Hoy ny teny izay noraisina ho faneva nyity fotoana ity, ny fanahin'Andriamanitra no nanao ahy ary ny fofinainy tsy to no namelona. Raisina tao amin'ny Joba toko faha-telopolo andininy faha-efatra. Mety hoakintsika hoe fa maninona resaka mozika, resaka hira dia zany be ny teny hoentina atao faneva, fa dia ho hitantsika fa misy resaka ara-panahy, misy resaka fanahy, misy resaka fahavelomana, misy resaka fahafatesana izay ho resahana kely ny ampandehanana iny mandravaka sy manelanelana ny hira izay ataon'ireto mpianakavy finoana eto fitiavana sy ny mpianakavy finoana ihany koa avy amin'ny fiangonana FJKM Amparibe Fonjaina sy ny FJKM Betafo Ambohimanarina. Eny tompoko voalohany indrindra aloha dia tsy maintsy manazava ity resaka anankiray ity. Fahoviana anao no namorokira no 80 taona sahady tia atao hoe famoronan-kira ity. Ny akany taizany fiainako dia tao amin'ny tanàna Isoavina izay lalana makany Atsinanana 30 kilometra miala avy eto amintsika ary ankehitriny dia toerana izay hitandreman'ny mpitandrina izay efa nandalo toy amintsika ihany koa ny mpitandrina ny Vomboangy raha Kotomanala. Tao anatin'io tanàna io tanànan'ny misionera no nenanay ary tany natsiarovako tena teto ambonin'ity tany ity. Ary ny voalohany indrindra dia ny feokira avy amin'ny harmonia izay tenreny data tao anatin'ny tokantrano. Ary tamin'izany fotoana zany 576 moa no tena nanombohana fa talohan'izany dia fa nahare ireo karazan-kira mpihirana hira fanaon'ny fiangonana ny tenako. Tsisy radio tany amin'izany tanàna zany, tsisy télé tambola, tsisy télé tamin'izany fotoana zany, fa dia harmonie ary data tsy mitendry hira vakodrazana na mitendry mandiza rehetsikisika akory, fa mitendry ny hira rehetra ao anaty nationa sy ny karazany mitovy amin'izany. Anisan'ny mpitendry harmonie tany Soavina izy ary dia isaky ny mitendry harmonie izy dia izaho kosa eo akaikiny eo ary amin'ny sezakely ery manao mborovina ary aho no morokera ohatrina ny data mborovina ary aho no lasa mpitendry harmonie, mbola harmonie no mbola tenenina amin'izany, rovina ary aho no lasa mpitendry harmonie. 5 taona dia miaraka tamin'ireo mpianatra rehefa tonga ny zoma hariva dia mianatra solfa mpianatra ary tenako na mbola kely tsy mahay mamaky teny loatra aza
dia miaraka mihira tao amin'izao fotoana zany tsy nanao fivoalohany fa niezaka nanao fifaharoa miaraka amin'ny vehivavy zany dikazany dia efa nanomboka mihitako ihany le resaka solfa dia aty amin'ny fahavalo taona dia efa tena voafehiko kokoa ny feokira rehetra zay ren'ny sofiko haiko avadika ho solfa fa tsy mbola siko le manoratra an'le izy araka ny tokony ho izy fa rehefa tonga taty amin'ny fahaefatra ambin'ny folo taona fa 5 sy 700 zany vao tena tapa-kevitra hoe anoratra hosoratako ny hirako voalohany nosoratako ny hirako voalohany ary ny hira voalohany dia tsy inona fa zay hiraitsika ao amin'ny firana fanambo fahaefatra ry fanahy eo midina io no hira voalohany noforoniko ary dia rehefa nateny efa ren'ny olona sasasasany ty hiry ty dia nisy ny fanakianana mahavaivay hoe izany ve natao hoe mpamorokera ny fiangonany mampirisika ny olona tsy hanao rakitra ve zany vola sy ny ariana samy sy anananay vola sy ny ariana samy sy anananay nefa ao atoko tampiangonana fianokatikatara zany ny tenin'ny olona sasany momba nyty hirako ity nefa ady ambara fa tonikirany zaza tsy manana rakitra zaza mangataka vao mahazo vola kely atao rakitra zany namorona le hira tamin'izany fotoana zany io zany hira voalohany dia ny nahagaga koa dia nity vao nanomboka nandeha le hira ka teto isotro teo no anisan'ny nomenan'io noho nizay efa tafakatra teto Antananarivo ny teanay sy ny ray aman-dreny dia nisy naka le hira za tsy te hanao vocabulaire nisy naka le hira ary dia ny rainy ary dia nivarotany ina mpivarotra iny hoe hirany zareo gropany zareo toreo mangalatra ny hiranao za tsy tory tsy haiko zao dia nangina fotsiny fa ny namana zay nanao ny firana fanampiny nanao ny fikasana momba firana fanampiny dia nanatona hoe ianao tokony mba hampiditra hira anankiray aloha dia no nareny le tantaran'le ry fanahy omidina dia io izy ampirina ka io ankeho tsisy afa-tsy io ny tonony ary hiran'ny zazakely dia izao ary no izy asio andininy faharoa asio andininy fahatelo dia 30 taona taty aoriana zany zay vao nisy ny andininy faharoa tamin'io hira sy ny andininy fahatelo ary rehefa le olona naka le hira koa mare hoe aive misy andininy faharoa sy fahatelo aive io zany tena tompo le hira nangina izy tsisy ady tsisy lolopo fa dia azo hidaranan'Andriamanitra tsara le izy ka raha ohatra ka tsy sasany hoa le hirako hoe efa manjary mahatonga ny sasany tsy hanao rakitra alao io irain'ny ankizy amin'ny 10 minitra ny sekolady tsy manino fa ny andininy faharoa nge mba jereo kosy resaka fanahy ihany koa andininy fahatelo resaka fanahy ihany koa ary tsika sendrasendra no iresahako otrany amin'ny resaka hoe fanahy fa hatramin'ny famoronana ny hira voalohany indrindra ka hatramin'ny famoronana ny hira mandraka ankehitriny dia tsy miresaka hira avy amin'ny zavatra hafa tsy miresaka hira avy amin'ny zavatra hafa fa ambarako eto kosa fa aingam-panahy no mitarika ho amin'ny famoronana hira tsy hainga kafe tsy hainga tsigara tsy hainga natoka oviana nanomboka mifady andreo tsy nikasiako reo hatramin'izay niainako fa tsy hoe nanomboka mifady nanomboka oviana nanomboka tsy mifoka nanomboka oviana fa ny zavatra rehetra zay miforonona tsy nilana zavatra madinidinika toy izany anaingana ny famoronana fa dia avy hatrany kosa dia ny fanahy masin'Andriamanitra no hitako fa nanampy nahatotaosana anjara eo amin'ny afisy hitatsika kely atsivilany atsa dia misy zavatra nylanjalanjaina toy ny mpananiany ana hoe reo hoe dia misy hira daholo
reo be dia be nanjaina reo dia ambarako tsotra fotsiny fa tsy hira misy tonony any nge no noforoniko hoe fa ny hira tendren'reto namana reto betsaka mihitsy aho ny feokira noforoniko izay nafanana sy andravahana ny fiainam-piangonana ao anatin'ny fanompom-bavahana ka eto zany dia ambara tsara fa ny famoronana ny hira dia mora lavitra amiko zany mora lavitra ny mamorona hira tsisy fitonony fa ny mamorona hira misy tonony dia tena mila fikezana be dia be kokoa mba hifanaraka ny tonony sy ny feo eo indrindra le hoe protestanta réformé ny protestanta réformé raha amin'ny lafiny hira dia atao mifanaraka ny feonkira sy ny tononkira rehefa mba mampalahelo ny feonkira dia araka izany koa ilay tonony rehefa mahafaly ny hira dia araka izany koa ny tonony ary mbola ambarako any hatrany antrano fa tsy mipetraka amiko mifantanina inona ny anao tonga voalohany tonona samy feo aza mba hapetraka amiko za mifanotaniana zany tsy haiko mamaly an'izany fa rehefa ho tonga melono feony dia tonga rehefa ho tonga melono tonony dia tonga fa na tonona feony dia niaraka mifanitsy zay vao vita ny hira anankiray ka eto zany dia hisantatra ny fiakarana eto anao ny anjarany ny sympathie no nofidiko anao hira voalohany anio dia ny ambiny dia tsotra ihany ny sympathie lazaiko tsara pahabe maso eto ny sympathie sampana mpanazava stily raha ohatra ka lavany zay zavatra ny sympathie no fikambanana tena faran'izay nanonokolo ahy pesaka indrindra teo amin'ny fiainako ny fandraisana andraikitra izay niraisika hatramin'izay ka hatramin'izao dia zavatra avy amin'ny sympathie daholo no nanjary ny ainako tamin'ny voalohany iny izy aty tsy fantarareo fa zany lehilahy ankisikely sarokenatra nareo mbola sy teraka tamin'izany tsy mahita an'izany sarotahotra sarokenatra aloha dia rehefa sarokenatra dia taizan'ny fanabeazana tily manao afindasy dia manao le ohatran'ny tantara kely mampiomehy kely eo dia mesa sarotahotra dia manjary nentin'ny zareo matory akamanjana mandritry ny alina manao jeu de nuit kilalao amin'ny alina dia manjary miavaka le tahotra dia tsy nahina andro vary tsy nahina andro loka miandro masaka fa noho n'izay nanao tily dia mahay mahandro ary dia zavatra mahafinaritra zany raisiko akoatran'ny fianarana soratra masina zay tsy nibakanako tao anatin'ny sampana tily miakatra ny anao rakizy izahay moa fanao se nalana vavy fa tandreo so mieritreritra vavanao miakara se miakara daholy aty tsangana ny lovito tsangana ny vorokely tsangana ny izako ny mpanazava mitsangana ny tily afaka mandroso kelikely eto nareo fa za mbola hiteniteny ihany mandrapatonganareo manjarabanga ny fotoana ao amin'ny sampana tily sy mpanazava dia misy ny kely indrindra atao hoe vorokely na raha vehivavy izy ankizy kely indrindra vorokely eo amin'ny telo taona eo ka hatramin'ny 12 taona dia mitovy le tamin'izany ny lovitoa lehilahy indray ankizilahy kely eo amin'ny telo taona ka hatrany amin'ny 12 taona dia ireo no atao hoe sampana mavo rehefa mitombo indray taonany dia lasa misy antsoina eto hoe sampana maitso 12 taona no miakatra kely indray no sampana maitso dia ny sampana maitso
raha mbola maharitra dia miakatra indray a rehefa mitombotombotoana eo a dia miakatra indray a antsoina hoe sampana mena. Sampana mena zany dia efa manomboka mandeha lavidavitra ihany ara-tongotra. Ohatr'izany koa ny mbola matanjaka noho izany sy lehibehibe kokoa noho izany sampana mena fify. Sampana mena fify a, ny sampana mena fify a dia tena mpandeha tongotra mihoatra lavitra noho ny randonneur ary tena vonona hitaingina tomobile akory fa tena mandeha tongotra amin'izay lalana ale rehetrarehetra. Rehefa mahazo fisedrana ampijalijaliana kely sy mena endrika mafimafy kokoa fisedrana zay eto a dia izay mahatohitra sy maharitra amin'izany fisedrana atao zany efa lehibehibe vao atao an'izany fa tsy toy ny ankizikely toy ny akory natao an'izany. Rehefa tody amin'izany a dia mahazo anarana ny tily anankiray na ny mpanazava anankiray. Ny anarana nomena rehefa avy nandalo fisedrana atao anatin'ny sampana tily dia akanga mahery. Izay rehetra skotroka efa nahita anazy miaraka amiko dia tsy miantso amin'ny anarako mihitsy fa miantso amiko hoe akanga mahery dia mierika. Fa raha ny anarako no antsony dia tsy mierika. Raha ny olona tsotra no miantso amin'ny anarako dia mierika ihany a. Fa raha ny tily sy ny mpanazava no miantso amin'ny anarako dia mety tsy mierika amin'ireny. Reto izy reto a mbola betsaka noreo ary no izy fa azo lazaina fa ireo a no afaka nanatanteraka ny fotoanandroany ary isaorana be dia be ka dia eo nareo rse a eo nareo rse nalana vagy a ataovy ny hiratsika. Ny itery azy dia mbola namana anankiray zay efa nandalo tao amin'ny sabaty ihany koa mbola ao moa hatramizao dia i Arsande no anentana amin'ny mozika ary reto ankizy reto sy reto mpianakitra reto no mihira manomboka eto.
Mimakomana ny sampana sekolelady. Ny sekolelady dia fitaizana lehibe fototra ihany koa eto amin'ny fiangonana, tsy eto isotro fitiavana ihany fa amin'ny fiangonana efa zekemy rehetra any amin'ny fivavahana katolika moa dia ny anazy le hoe communion, fa ty amintsika re ny sekolelady anolokolona hatramin'ny ankizy faran'izay madinika. Ny sekolelady efa afaka manoso tsikelikely nareo amin'izao fotoan'izao. Ny sekolelady dia efa niorina elaela mihitsy teto amin'ity fiangonana ity, ary ny zavatra tokony ho fantaritsika dia ny ny olona tsy mba nandalo sekolelady dia manano sarotra eo amin'ny fandraisana andraikitra ao anatin'ny fiangonana. Jereo tsara reo ankizy kely reo, so dia gaga nareo fa misy manao fanamiana hafa satria ny skoty nge, ny tily nge sy ny anina sekolelady daholo koa e, ka tsy hoe andana misolo akanjo aloha fa tonga dia efa miaramiry eto daholo tsika mianakavy azy dia azo lazaina fa hoe inona moa filazako an'izany, mpianakavy finoana kely. Reto miakanjo maitsomaitso reto ny antsoina eto hoe tanketsa, reo dia efa mandray anjara hira kely isam-bolana atao amin'ny fiangonana mianatra hira, ary ny ankamaroan'ireo mijoro rehetrarehetra reo dia mihira ao anatin'ny fankalazana ny noely eto amin'ny fiangonana. Dia hita ao anatin'izany fa raha ny amiko manokana dia efa nanomboka tamin'ny za 19 taona no efa nampianatra hira amin'ny sekolelady, ary ny sasatsasany amin'reto lehibe reto, reto mpandaminy reto efa mpianatra tamin'ny sekolelady daholo. Ary dika zany dia hoe efa hatramin'izany any nanao nanomboka nampianatra hira saika ny kalaza krismasy hatramin'izao tsika miteny zao ny krismasy ho avy zao mbola mitendry manaraka an'ireto sekolelady kely reto. Eo nandray zao zay rapiso nendray lahady ny mpianarana hira fa tsy sabotsy ohatran'ny sampaty. Dia ny sekolelady tsy mitovy amin'ilay hoe amin'izao fotoan'izao dia hoe K1, K2, K3 etc etc, fa tamin'ny andronay dia hoe cours élémentaire, cours préparatoire, cours élémentaire, cours moyen, cours supérieur, second degré, essai. Efa nalovako daholo reo tao, ary rehefa niakatra cours moyen dia nanontaniany ray aman-dreniko hoe iza ny anaran'ny mpampianatra sekolelady anao, dia nivaliko hoe Philibert Tsiranana. Fa tena diso fa tsy Philibert Tsiranana ilay izy, fa tena olona eto aminay teto zay tena mitovy tsisy hafa amin'ny Philibert Tsiranana mihitsy. Za mbola kely nefa nahita amin'ny Philibert Tsiranana, robe dehibe mbola tsy nahita, za fa nahita amin'ny Philibert Tsiranana, ary faly mihitsy hoe io mpampianatra sekolelady na endrika na fiteny dia Philibert Tsiranana izy ary zany. Zay zokonjokony aminareo mahafantatra eto izy mipetraka sekolelady tamin'izany fotoana izany, ingara zafy mahatratra zao no everiko mihitsy fa hoe Philibert Tsiranana. Dia nazoto ny anatra sekolelady tamin'izany, ary dia ankehitriny dia nisy antso, tsy hoe antso moa zany, nisy fifananakira kely indray mandeha hoe hira fanefa fa 500 taona ny sekolelady. Dia izahay za zany no nahazo ny voalohany tamin'io dia no iraina voalohany tany Moramanga le hira, dia tonga tamin'ny Moramanga mihitsy nampianatra hiran'ny mpiofana, mpampianatra sekolelady mpiofana, fa tena tsy mbola nahita vahoaka ohatran'izany ary olona nampianarana hira, kanefa dia tena manaraka tsy mitabataba fa tena manaraka tsara ny fampianarana hira. Ary tena zay hery zay zany tano sy ampianaro ny finoana, izay hery zay
no betesiny reto sekoly alahady reto. Mahafinaritra loatra reto ankizy reto ka nahavelona koa andray anjara hira faharoa fa zay miakatra eto manaraka eto ny avy eto sotro fitiavana dia mandray anjara hira ray daholo. Ny hira noforona tamin'ny fito amby fitopolo sy sivinjato sy arivo feno folo amby zato taona ny fiangonana sotro fitiavana tamin'izay fotoana izay dia misy fankalazana isan'ny sampana dia ny hiran'ny sampana sekoly alahady tamin'ny fahafolo amby zato taona ny fiangonana no iraina eto indray zany zao amin'izao fotoana izao. Ny lohateny dia hoe teny fifaliana zay andraisan'ny ankizy fifaliana ny miaino tantara sy mamoaka ny foto-kevitra tsikelikely ao anatin'ny baiboly ka dia agniretona izany zao izy amin'ity hira faharoa ity teny fifaliana.
Voalohana ny sampana Dorcas. Dorcas moa ry zareo a vehivavy daholo ny ao a. So misy mitady sisirika ao ny sasany. Izao le izy tamin'ity taona ity, tamin'ity taona ity 2024 a, dia nisy antso solotena tonga tao amiko a, ary nangataka ny afatra avy amin'ny vehivavy voafonja. Ny vehivavy voafonja ao Antanimora dia misy nanana aingam-panahy nahavita tononkira ary tia ny atao hira faneva izany hirany zany. Ary dia ny atefa-taty amiko le antso ary tsy nisalasala mihitsy raha kely varavety ara fa tonga dia nekeko ny amorona hira ho an'ny vehivavy voafonja. Anjarako zany amin'izay fotoana izay ny feony sisany ho anjarako, fa ny tonony a dia efa nisy namorona azy olona mpigadra nanorona ny tonony. Sarotra kokoa amiko a raha vao avy amin'olona hafa ny tonony, fa no ezahako a mba ho vita aingakaingana arak'izay tena tokony ho izy a ny famoronana azy. Ary anisan'ny fotoana fohy ihany namoronako ny hiran'ny vehivavy voafonja dia vita soamantsara. Ireo miakatra ireo tsy ireo akory le vehivavy voafonja fa Dorcas-nay ireo a. Ary mariako tsara nandritra ny volana maromaro a izay nanomanana nyty fotoana anio ity a, dia ny Dorcas no nianatra hira imbetsaka indrindra. Ary tsy azo tononona moa ny hoe iza no tsy nanao imbetsaka indrindra fa samy nanao zay vita daholo matoa hiakatra eto. Dia ny sampana Dorcas a, izy ireo dia olon'ny talata, saiky ny talata izy a no mivory. Ary ny mahafinaritra ny Dorcas a dia izy manomboka marom-potoana mihitsy izy reto rehefa tonga ny fotoana anaovany fianaran-kira, tsy fianaran-kira fotsiny fa ny fivoriany rehetrarehetra. Dia ireto na n'le hoe fo feno fitiavana, zay no ataony a, fo feno fitiavana, zay no aten'le hira fanevan'ny vehivavy voafonja zay mbola iraina hatramin'izao any Antanimora isan-kerinandro dia mbola misy an'izay fanaovany an'le zay a ao amin'ny zareo ao a. Dia
amin'ny fahanterana zazavenina mihitsy misaotra ny zafikely koa. Misy tantara itia izay hafahafa ihany. Ny reniko dia tao anatin'ny sampana Dorcas ary hatramin'ny fahafatesany dia tao anatin'ny Dorcas mihitsy izany. Maty izy tamin'ny 570 taona ary misy tranonazanay ao Mahamasina ao ary dia tao no nandrasana ny razana. Tsy fantatro na fomba andrasana na fomba kristianina ity mampirehitra labozia ity. Rehefa misy faty dia nitondra fitoeran-dabozia izahay mivady tamin'izany fotoana izany narehatra tao amin'ny eo akaikin'ny reny izay nodimandry. Dia rehefa vita daholo fotoana famangin'ny fiangonana fitondrana ny razana teto amin'ity fiangonana ity fandevenana teny amin'ny fasana dia andao hiverina daholo tsika rehetra ho any amin'ny trano ny Mahamasina anao fanadiovana fampiriman-trano sy zavatra kojakoja rehetra. Dia nakano izay mianakavy. Dia sasa manadio trano, sasa mampirina seza, sasa fa misy zandriko anankiray nanadio ilay fitoeran-dabozia. Ary rehefa nodioviny tsara ilay izy dia nomeny aho ity ny fitoeran-dabozia rareo dia nentina inody ilay fitoeran-dabozia. Afaka roa volana atao aorian'izay fahoriana izay nodimandry ndraiky io ilay zandriko izay nanadio an'ilay fitoeran-dabozia. Zatovovavy mbola tsy nanavady izany ary teo amin'ny toerana izay nandrininy reniko tamin'ny izy maty no nandrin'ilay zandriko ndraiky io tamin'izay fotoana izay. Dia ohatran'ny le teo ihany natao ny fiandrasam-paty nentina teto amin'ity fiangonana ity ny razana, natao ny fandevenana mitondra hiverina ny tranon-drazana hanadio ny zavatra rehetra. Tonga tany lozany olo manadio ary manisaka ny ary manao an'ity mpamanino ity fitoeran-dabozia ity tsisy mpanadio e. Zay tsy hanadioany io. Zay manadioany io zany dia hoe matiko. Dia hoy izy aho hoe mpamaninonareo ny kely finoana. Toty hanadiovako azy. Dia niraisiko ilay izy za mihitsy nanadio azy teo mason'izy mianakavy dia maninona azy zao. Dia maninona azy zao. Dia avy eo dia roa volana taty aoriana avy ny ampianatra cours du soir avy any amin'ny cours ASEM mako manatrika antsika eto ny ray aman-dreny ny mpitarika ny ASEM miara-miasa aminay ary mbola miara-miasa aminay moa zany filazan'izany. Rehefa niara tamin'ny bus ahako dia nandeha misotra makany an-trano tonga dia misy olona miazakazaka izany ao vao an-damosika mierika tonga dia nitafian'ny olona misy gant de fer zany tonga dia eo amin'ny endrika eo tena rava tanteraka ny endrika fa tsy ohatran'izao. Zao ary mbola misy hojerena kely fa tena ny daraboka tantara tsy olona ray no nanomely afa olona roa ary efa vonona be izy nanaraka avy aoriana fa za tsy nieritreritra hoe isy anafika ny eza aty. Dia efa lavo tamin'ny tany efa tena lavo tamin'ny tany ary mbola rohitiny sy ny ataony ihany izay azon'ny entako rehetrarehetra nefa za tamin'izay fotoana izay vao avy nandraika raha tsy azonao ndraiky io satria ty kitapo ty tena mbola mifandrohitana ihany le kitapo aho. Rehefa hitako fa tena namely mafy loatra izy ary tena akirary tavako dia na dia tsy fombako aza niantso vonjy aho. Vonjeo! Aia teo akaikin'le toerana teo 2 metatra miala avy amin'io misy général anankiray nonona. Inona zao izy le miaramila to dia mivoaka miaramila mitondra basy dia nandositra le namely ahy fa raha vao tsy miaramila zany tao amin'ny trano io mety efa tsy teto aho ohatr'izao e. Dia tsy mandainga aminareo raha kely mitindra tapaky ny zinga ny raha mivoaka tamin'ny tavako voaka tamin'ny oriko. Dia hozy izy dia le miaramila andraso eto izay
panetsika an'ireny mpangala reny mpanafika za tsy jany neto ny tranoko efa atsakaiky azy ahoana ny jany eto amin'ny arabe andoary ianao aho izy aterinay amin'ny makany antranonao fa sao dia misy manafika ray dia miaramila ray avato mitazona basy miaramila ray avato mitazona basy za vao ampovoany mandeha makany antranonay tonga tao antranonay ny vatiko sy ny zanako rovavy moa zany no teo vao nahita ny faneanjavatra ny orooro fa misy inona sady olona mitazona basy no miaraka amiko no za vakiraha dia hoe zay aza miaro azy izy reo fa nitafian'olona tatsy izy fa nanatitra azy fosan'izay dia teo ny hoe dia natsona ny zodako manatrika eto izy amin'izao fotoana natsona ny zodako avisy fa maratra matry fa inona tokana to andraso any izy fa andeha ho any aho dia tonga tany izy dia nanao zay traitement tokony atao tamiko dia natao ny fitsaboana vonjy maika aloha dia rehefa marary io dia hitako hoe fa maninona ary tsy mangiry firy indray ohatra ny donto be ohatra le olona nanana nify le voan'ny anestesie reny dia ohatra botsibotsina fotsiny fa ohatra ny tsaroko hoe marary dia raha ohatra ny mahatsara hoe ohatra hoe voan'ny sery zany nefa mampiasa le mosoara raha daholo mandeha tena lasa ty le nanadio amin'le zanatra dia tena ho lasa tokoa dia tsy maintsy lasa tany ihany ny saiko lasa tany ihany ny saiko tena lasa fa saingy zao nagaga tsy nangiry firy ihany dia nivavaka nataoko tamin'Andriamanitra tamin'izay fotoana zay dia Andriamanitra misaotra anao aho fa ataonao moramora kely ohatra n'izao ny fialako aina inona kory any ny alainao teo mbola velominy ihany ary dia ny tohiny moa dia mbola be dia be fa atreo aloha iny tantara iny fa dia nytiako azay nao anatin'ilay izy dia indraindray isika ohatra ny hoe manam-pinoana be aho fa rehefa tena tratra ny zavatra ihany koa milefy le finoana milefy le finoana ary dia manjary mitady ho ivavah kely ihany ka hoy zay ako hoe samy matanjaka ara-pinoana fa Andriamanitra tsy mahavoy antsika mihoana kely indray ny namanao amin'ny santan'ny fitiavana ny santan'ny fitiavana dia antoko-pihira eto amin'ny fiangonana sy ny fitiavana ny orina tamin'ny pasteur Rakotorabe Richard fony izy nitondra teto io zany no atserovana ny santan'ny fitiavana voalohany indrindra ny fiorinany dia tia mihirahira be dia be izy ireo dia ny hira ataony eto dia hira somary efa hainy tokoa zay za ihany koa no namorona azy fa efa ren'ny fiangonana sotro fitiavana nandrindra ny fotoana ela raha io ny zavatra jerenao anatin'io dia ny mikasiny amin'ny hoe ny iray dia mahafantatra tsara ny toetratsika ny iray dia mahafantatra tsara ny fombatsika ary isika koa dia mila an'ny tompo mila ny raitsika ary isika koa dia hampanjakatsika ao anatisika ny ray zay any an-danitra ary dia izay zavatra zay no irain'izy ireo amin'izao fotoana izao dia mandroso ary nareo efa mihira ray eo
Folotona lasa zay a dia nanao jobily teto moa za jobily fa 50 taona ny namboronana hira ity an'io ty a dia tsy jobily akory fa bonus tsy jobily fa fankalazana fotsiny fankalazana sady ary fisaorana an'Andriamanitra noho ny nanomezany fotoana nanomezany aina mba anohizana ny fianarana famoronana hira. Ny zavatra hitako dia ity mila manampy fahaizana ara-tsoratra masina ako mba azoko mampiasa bebe kokoa ny tononkirako ary dia amin'izay dia mba mandeha mifanaraka tsara ny tonony sy ny feony dia niditra tao anatin'ny sehatra teolojika ho an'ny laika na antsointsika hoe setela dia rehefa manao fanompovavahana moa zahay dia misy piano tao dia lasa za foana no teny le fanompovavahana kely ataonay saika ny miona saika maraina rehefa mianatra setela tao ary fifaliako ngeza be ny nahazoko mianatra tao nandritra ny 3 taona nahazoko na vita kely ny soutenance momban'ny hoe ny zava-miafin'ny antema za rehefa manao ohatran'izay dia aleoko le zavatra momba ny hira ihany no anaovako soutenance tamin'iny fa dia hitany tao amin'ny setelako fa misy talenta tao amiko angamba dia za foana zao tamin'ny 20 taona ny setela sy ny 30 taona ny setela no namorona ny hira faneva ny setela no irain'ny sampana kristiana lehilahy eto amintsika anio miomana kely nareo rehefa afaka mandroso ny lohateny moa zany dia hoe hitory ny anaranao amin'ny rahalahy ko zay no hira ho ataon'ny sampana kristiana lehilahy. Nenay sampana kristiana lehilahy zay folohan'ny sampana kristiana lehilahy dia lasa lany ho brao amin'ny fiangonana dia ny filoha teo aloha zao dia lasa brao amin'ny fiangonana ny filoha farapara teo lasa brao amin'ny fiangonana dia ianareo sampana kristiana lehilahy zay teo brao amin'ny fiangonana dia tareto ny sampana lehilahy manaova président sampana lehilahy dia lasa brao amin'ny fiangonana ho azy zao mahay mihira izy reto mahay mihira noho za ary mafy feo ary anatanteraka ny anjara hirany izy ankehitriny mbola sampana lehilahy ihany koa no manaraka azy ao amin'ny zava-maneno. Time.
miomana avy hatrany ny sampana vokokomanga sampana vokokomanga eto amintsika ny zavatra petraka moa zany a dia hoe efa nambarako teo ihany fa rehefa ny olona no misotro zay vao mamorona dia isotro foana izy zany rehefa gasitrahan'ny olona ny talentany fa nefa rehefa mba miezaka kosa mba tsy manao an'izany sady tsy ara-pahasalamana koa ange dia manjary ilaina tokoa ny mahavita hira tsy alohavana toka tsy alohavana sigara tsy alohavana inona koa manentsikatsika anareo hoe kafe be dia be azy dia kafe koa zao dia maniny zany zao tena fa rehefa zavatra manaitaitra dia tsy reny mihitsy no heverika fa tokony anaitra amin'ny famoronana fa dia ireto vokokomanga ireto a sambany ahako vao tena nanome hira misy tonony manokana mikasika ny fivadian'ny toka manambara ny fahavoazana raha ohatra ka misotro toka ny ray na ny renim-pianakaviana dia sy ara-dalàna mitokantrano mijaly ny ankizy ary manjary mampalahelo satria ny vola tokany ivelomana lozany dada ho anaovana fionan-dehilahy aheny an-dalambe eny eny ary mandrosinareo amin'ny hira zay manao hoe tompo ô
Mimanadaya ny sampana Kristiana Tanora Zoky. Ny Kristiana Tanora Zoky sy ny Kristiana Tanora Zanany dia miara-ny orina teto amin'ny fiangonana nosarahana ny sampana anankiroa mba samy hanao ny fanolokoloana miendrika azy kokoa. Ny zokiny sy ny zanany samy manana ny sakafo metimety aminy kokoa. Rehefa nandalo ny fahazato taona ny fiangonana tamin'ny taona 720 fianzato taona ity fiangonana ity dia nanjaka teto amin'ny fiangonana ny hira zafondraony. Tao dadabary izay tena tsy namorona fa tsy zafondraony teto amin'ity fiangonana ity, ary dia izay hira foroniny dia nampianarina amin'ny fiangonana. Ny hira faneva tamin'izany fotoana izany ary dia hira zafondraony. Eto a dia manitsy fa isika rehefa manao hira firana ohatra fotsiny fa 350 fitiavana ranovelona dia ataontsika ny hira fitiavana ranovelona amin'ny feon'ny fifoazana tsy atompo tena diso zay amin'ny feony zafondraony. Fa ny fifoazana tsy midika hoe gadona, tsy gadona ny fifoazana, tsy hoe amin'ny feony vokivokomanga, amin'ny feony FCKM, amin'ny feony luterana, tsy mety zany. Fa le hira misy angolangolany hafahafa kely reny feony fifoazana tsy fiteny fa feony zafondraony. Ka ireto Kristiana Tanora Zoky ndraiky dia hira zafondraony anankiray zay mba noforoiko ihany koa satria dadabary zany a dia ohatrany hoe nitaridalana fotsiny tamin'ireny. Fa ny taranaka tariorina, ny zatovy tateo arina dia namorona hira zafondraony daholo. Ny hira zafondraony zay hoirain'ireto Kristiana Tanora Zoky reto dia mitondra ny lohateny hoe fitarainana. Teo ny vokivokomangana hoe tompo mitaraina izy tamin'iny, tiako mbola fitarainana fandroana. Ty ndraiky io sa tsy resaka toka fa resaka hoe mandainga ny olona, mamitapitaka ny olona. Vonjeo re tompo fa maninona ty olombelona manao ohatran'ity. Dia io hira io fitarainana no hirain'ny Kristiana Tanora Zokiny eto amintsika amin'izao fotoana izao.
matetika dia ny lehilahy foana no antsoina rehefa misy asa ny tompo mafimafy. Dia ny lehilahy mandalo hevitra hoe izay zany tena mavita, izay zany tena afaka manompo kokoa an'Andriamanitra. Manana herim-batana, manana herin-tsaina, vonina hiafy zany ny lehilahy. Dia mety vony fakapana hoe tsy mahavita ninninona zany ny vehivavy fa ny lehilahy tena mahay manompo. Kanefa ambara tsara eto kosa fa ny vehivavy indray kosa dia manana endrika hafa kokoa noho ny lehilahy. Manana ny alemem-panahy, manana fitiavana be dehibe, mahay manolokolo akaiky dia akaiky ary dia izany talenta izany dia ilain'Andriamanitra hanompoana azy koa. Miomana ny kristianina tanora zandrana, lahy sy vavy, anao hira izay ahafantarana ny amin'ny hoe ny lehilahy mahavita zavatra ary tsy latsa-danja amin'izany koa ny vehivavy mahavita zavatra. Ary dia hita ao anatin'io hira io fa tsy vitan'ny lehilahy rehetra kosa nefa ny fahanompoana an'Andriamanitra. Fa mila ny vehivavy miara-miasa ary dia ilaina ny fiarahana miasa ao anatin'ny fanompoana ny tompo, indrindrindrindra hoentina ampandrosoana ny fiangonana. Dia iventy an'izany ny kristiana tanora zandrany mikasika ny amin'ny hoe miara-miasa ampandrosoana ny fiangonana. Marina kely fa ny kristiana tanora zandrany dia ateven'ny maintomilany amin'izao fotoana izao ao anatin'io hira io ary dia mahita endrika jolonjolon-dokontsika miaraka amin'ireo zandrany ireo. Eny zokofaly reto izay esteke zandrany tsy izoviana aminao satria sampana izay isy anao nandritra ny taona maromaro, 10 taona namoronanao hira, 10 taona koa ny sampana tanoha kristianina zandrany. Dia faly izahay manohitra anao amin'ity fankalazana ity dia manohitra ny fifampitondrana afaty aminay. Dia tombony apisy bebe kokoa ny hira tsy mbola foroninao. Dia misotra koa amin'ny hira vaovao satria hira mbola tsy nisy tanatin'ny 10 taona koa ty hiranay ity amin'ity andro ity natevina ny hiranay hirantsika indray. Sotra tompo.
ny ampifity dia sangambaton'ny sampana fifoazana moa izy ireo ary raha misy mpihira mandeha lavitra indrindra mitafika masina dia ny ampifity dia azo lazaina fa mahavita izany isaky ny fotoana ilana an'izany ary dehibe ny fiangonana no miantso azy amin'ny anjara hira izay tokony atao satria manentana ny olona hatranitrany ny hiran'ny ampifity amin'ny ankapobeny indrindra. Indraindray dia mahatsapitsika fa ny hira dia alefalefa fotsiny amin'izao kanefa kosa amin'ny maha-protestante réformé atsika dia izay ihany no ezahana ao anatin'ilay lafam-pamoronan-kira ny hira malefaka dia tonon-kira malefaka, ny hira mitraka dia tonon-kira mitraka. Ka matetika isika rehefa mamorona hira dia asina soratra hoe mientanentana fa rehefa soratana kosa ny hira ohatra hoe asina point sy virgule ao aminazy ao dia tonga dia mientanentana ho azy fa tsy mila soratra hoe atao mientanentana. Ny soratra tokony atao sisa hoe malefaka, angakaingana, atao mafimafy, etsetraetsetra. Dia izany rehetrarehetra zany dia tokony ho fantarisika amin'ny lafiny be dia be. Eo amin'ny lafiny famoronan-kira ihany koa dia rarotina fotoana toy izao mba ilazana itony resaky itony. Matetika isika na mitarika fotoana na mamoron-kira etsetraetsetra dia tsy mahay manavaka ny ataony anio sy ny androany. Ny anio dia zavatra mbola somary ho avy, ny androany dia efa lasa, somary efa lasa. Andeha any am-piangonana tsika androany, mbola handeha any am-piangonana tsika androany tonga dia diso, anio zany ilay izy. Toy izao ndray fotoana dia faranatreo ariavana ny fotoanantsika anio, zay ilay tena mba diso zay ny fotoanantsika androany satria vita ilay izy. Dia raha ireny ny lasa tonon-kira dia manjary iraina nefa diso. Matetika mpihira be dia tsy mijery an'ilay tonon-kira hoe diso samarina fa tonga dia manao an'ilay izy ka manjary tsy mety. Dia arianantsika ireny amin'ny fotoana manaraka fa voninareo misy skotoka zany manao ampifity so dia gaga nareo fa angara tsy nanana teny fa avenira tamin'ny skoto izy tao tamin'ny sabaty.
Zarak'indray ny radio. Eny ary avana misaotra amin'ny tompony amin'ny tapany voalohany iny a, mialoha ny andro sitsika amin'ny tapany faharoa dia hanavao fanolantenantsika isika aneo fankasitrahana ny tompo araka ny toromarika efa nomena tiany ampiandohana. Irafanampo ny faharoa amin'ny dimampolo antsika izay efa mifanerasera amin'ny firana fanampiny dia hitantsika misy fanondrona hoe ny nanoratra ny tonony sy ny feony dia fany nirina randrenandray. Hira faneva ny pirtolanistika izy io. Fahafolo taona ny sampana taloha kristianina Evijekem dia ary hoentintsika izany anentana antsika amin'ny fanavaozam-panorantena. Ny dekona no anatin'ny rakitra mandona antsika eny anaty valopy arak'izay efa niomanantsika. Ao anatin'io ny rakitra, ao anatin'io ny takelaka fankasitrahana. Nitsangatsika hanao ny hira vavaka raika amby efapolo amby efajato amin'ny firana FPM andiny ny faharoa raiso reny tanako andiny ny fahatelo raiso ny fahaizako faranana amin'ny amainy. Ipetraka ny fiangonana dia manohy isika misaotra mialoha ny fehizorany ziona sy ny avy ao be famonjena asy ny famonjena. Manohy koa ny ray aman-dreny amin'ny fanolorana.
Misy tantara kely tia zay hafahafa ihany. Izaho moa dia zanaka ray aman-dreny teto amin'ity fiangonana ity. Ny raiko raha nakavady dia tsy nakaolo-ka fa fanereniko ihany nanainy. Ary no masinina teto amin'ity fiangonana ity, fa tamin'izany mbola fiangonana kely tery amin'ny sisiny dia le fiangonana dia no masinina teto izany hono ny mariazin'izy roa mivady ireo. Dia ozy isika malagasy hoe maniry zanaka tera-da, fa ny ray aman-dreny koa naniry zanaka tera-bavy. Vavy no nateraka ny ray aman-dreniko voalohany. Raha ny tokony ho izy dia tokony nanatrika teto izy fa noho ny tsy fahasalamana dia tsy afa-manotrona ity fotoana ity. Teto any izy tamin'ny 70 taona fa tsy salama izy ankehitriny. Ny zavatra hita dia ity: vao teraka kely fotsiny ny zoky vavy dia efa nitoritoronina tao an-kibon-dreniko aho. Dia hoy ny fiarahamonina hoe ahoana ity? Esoro zazy io, fa raha tsy esorinao io zazy io dia ho faty koa ianao hiaraka amin'io zazy io. Fa saingy noho ny torohevitry ny fanahy masina dia tsy nanala zaza ny ray aman-dreniko fa nanao izay ahatonga ahy soamantsara teto amin'ity tany ity. Fony aho 5 taona no narenesako an'izany tantarako izany. Nefa za amin'izany efa mpitendry orga teto, efa diaconne teto, efa mpamorokira teto, efa mpampianatra sekolah teto. Dia tsy nisy zany ireo asako ireo zany raha ohatra ka nalana tokoa za. Izay zavatra izay izay tantarako izay tena faran'izay tsy tantiko mieritreritra hoe za tokony olona kanefa tsy lasa olona. Fa soa ihany fa tonga soamantsara ao anatin'ny ity fiainana tany ity ary mba navita izay anjara biriky keliko amin'ny toerana samihafa izay tokony nanaovana izany. Tsy nanaiky ny saiko raha ohatra ka hanao an'ity faha-20 taona ity, tsy nanaiky ny saiko fa namoronako hira izay zavatra izay. Fa saingy ny alavitra ny aminareo dia ity: tsy mba tsara feo ohatra ny mpihira rehetra, fa dia mba atao aloha izy ity zany. Atao ka dia aza dia ny tsy fahaizako sy ny feoko hafahafa no jerena fa ny tononkira nge mba arao fa mety miavaka kely. Ka ity hira ity dia tonga dia ambarako kosa fa tsy misy choral na mpihira na sampa na mahazo mangataka an'ity, fa tantara fiainako ity anahy manokana ity ka noho izany dia tsy iraina roviana koa ty androany anio ihany no anaovana nyity hira ity. Pasikely zalahy le mozika ny hirako dia mbo hanandrana kely azy raha ohatra ka tafitako ihany le izy. Nefa mila hitomany raha tsy ary teto an-tany tsy tatiko izany izao ange mazazadina sy ny
manao hoe ny zazakely ankibonao ezory io ary alao sao iara maty amin'io koa ianao ny ray sy reniko de tsy nanaiky izany ny fanalana zaza heloketo antany izao de tao ankibomo tsy nahalala izay hanjo soianiny fana niaro ay indro terakao ka tonga somasay ny fanamihitsy no nikarakara fantany fiza ilay mbola hansonisy ho ampesay ampitiavana homeny fahasoavana raha voateraka de indro notsotroina velonaina sy maty novonona tena niasa ny fana tena niasa sy nita ny fofonay ny tsito namelonay ny ray sy reniko de falitsy ny farana faly izy ary iza nomeny anarana tena anarana mba tiany tena anarana ny riny no fidiny ny hoe faly ny rina tompo iezakao mbola hampifany satria ny pino tsisy irikoba hizany ka ny hery ny fana nombola iriko hanetsika ahazo manoloko ny tontolo tompo za mbola manampanirina mbola hamoro ankira hiterapifalina tena faniriko izany mandrapiadako eto antany de raiko anao ety katrany ananitrany Sisy mahazo magataka zay ery zay ina hiditra ny antoko-pihira zay mpiara-miasa amiko isika de tsy inona zany fa ny asan'ny famonjena sy ny pejorona izy io ny mampiavaka azy reto de tena mba miezaka manao zavatra tsara rehefa mihira ihany koa ary ohatrany hoe mpiako anahany mihitsy miheverako ny tenako rehefa mihaino an'le hira tena hoe za hoe namorona an'izany fa mikaly izy miezaka izy ary raha misy fionako maromaro ihany koa amin'ny mpihira nanomana an'ity fotoana ity dia anisan'izany ny asan'ny famonjena sy ny fehizorona izy io apetrako tsara fotsiny fa ny asan'ny famonjena sy ny fehizorona izy io dia zanak'ampelezan'ny estike zandrina zanak'ampelezan'ny tanora zandriny teto amintsika zany hoe taranaka tanora zandrina zanaka tanora zandriny teto amintsika
no hibaiko ny hiran'ny hasan'ny famonjena ho hitantsika eo rehefa avy eo fa dia mangataka ny asan'ny famonjena mba hiditra mba hiakatra eto indray kosa andimby izay nataoko izay. Ny hira izay ataon'ny asan'ny famonjena voalohany dia ny hira manao hoe Kristy no fototra. Kristy no fototra. Mety hoe ny finoana miforona eto ambonin'ny tany fa ny Andriamanitsika dia tokana ihany. Andriamanitra Ray, Zanaka ary Fanahy Masina. Telo izay iray. Io no Andriamanitra inontsika. Tena hira fanekemponoana, hira fijoroana vavolombelona, ity hira orenesika ity ary dia mahita ny amin'ny hoe miamaro ny secte sy ny fiforonana fivavahana BTV fa dia isika kosa rehefa manana ilay finoana marina dia ho tazontsika hatramin'ny farany zany eny ary. Fruto
Ny hira manaraka dia mitondra ny hoe aza misy anie zany tsy tompo. Ny ity hira ity dia novoroniko mba hananarako aho. Izaho mihitsy mananatra ao anatin'ilay hira, faly ny anarako, aza misy anie zany ka faly ianao nefa miadaladala ho fifalianao ry faly. Fa aoka mba ho fifaliana ao amin'ny tompo. Aleo misy aza sanatrin'izany misy fahoriana toy izay faly ianao nefa faly amin'ny adalana. Ka dia ny fitsapana ny tenanao amin'ny zany fahoriana zany dia mety ahatonga anao hiverina tsy moramora indray ao amin'ny tompo. Aza misy anie zany ka ny fifaliana hiteraka adalana. Lasarintsika feo asa-pamonjena manao an'izay hira zay. Oh
Ny anjara hira manaraka izay ataon'ny asa famonjena dia antson'ny tompo. Ity hira ity dia hira fanoloran-tena ary ity hira ity dia lasa nakeny Frantsa ary lasa irain'ny choral mitambatra any Frantsa antsoina hoe Chœur Uni ary rehefa miaraka izy ireo dia manao an'ity hira ity matetika mihitsy ao anatin'izany hira zany antson'ny tompo. Avy hatrany dia tononkira no milaza zavatra.
Itrantsehatra amin'izay a ny fehizorony ziona anao iran-telo iko. Fehizorony ziona dia anisan'ny tena mankamamin'ny faly ihany koa izy ireo, ary mikaly dia mikaly ny hira. Ny mahafinaritra amin'ireto antoko-pihira reto a dia sahirana tato ato a, satria ny mpitandronao aminy dia isotro ronono amin'ity desambra ity, ary nisy fotoan-dehibe maromaro no manina, nisy koa nitafika masina tany atsimo izay efa tena tsy maintsy natao, kanefa kosa na izany ary dia nanomana fatratra ny amin'ny ity fotoana ity izy ireo, afaka mandroso ny fehizorony ziona. Ny hira izay hokalohany voalohany a dia ny hira hoe ny fikasako. Sika amin'ity desambra ity dia miandrandrany amin'ny hoe manantenan'Andriamanitra, ary dia ny fikasana dia fanantenana ihany koa, ka ny tena irina indrindra dia ny atonga ny fikasana mba ho tanteraka. Tsy hoe fikasana dia fikasana tokoa, tsy hoe fikasana dia fikasana fotsiny, fa fikasana homban'ny fitiavan'Andriamanitra, fikasana manaraka ny sitrapon'Andriamanitra, ary zany fikasana zany dia fikasana tsara, azo ambara fa tena ilaina ary tena tokony iainantsika mianakavy ao anatin'izany. Raha misy manana fikasana ka ampiarahana amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia izany ny fikasana faran'izay tsara indrindra. Ny hira tahaka an'izao dia anisan'ny mampiavaka indrindra ny ao etafo manarina, etafo fanavozana, dia ny hoe tsy dia tena mitovy amin'ny sotro fitiavana izy zany amin'ny lafiny hoe ny mpihira rehetra, ny mpiavana rehetra dia saiky manodidina fiangonana daholo no tena maro indrindra, ary na rehefa manao famerenana dia tena hita mihitsy hoe tena faran'izay vory daholo mihitsy izy mianakavy, ary mariako kely eto amintsika manatrika eto mba ho fianarana ho antsika mino, ho fianarana ho antsika rehetra fa ireto mpihira rotota reto dia tena mampiaiky amin'ny fahamarinam-potoanany. Izay fotoana nomeny tamiko dia hitako tsara hoe tena ao tsara mihitsy ilay fotoana. Ry mandeha raha tamin'ny niona tamin'izy reto ora be nge zany tamin'ny efatra zany kanefa dia ireo izy rehetra tsisy lena na ray aza, zany hoe efa tena niomana anatrika ny famerenana miaraka. Ary izay zavatra izay dia lafin-zavatra mahafinaritra tokoa, satria fiteranan'Andriamanitra no atao, ary dia ho tanteraka tokoa ny fikasana izay homban'ny fitahian'Andriamanitra. Manantitra ny fiarahamanitsika rehetra miarana Jesosy Kristy, ny antoko-pihira fehizorony ziona dia amin'ny fitsika mampitafo fanavozana mbo manarina. Fifaliana manay tokoa ny miara-manotsina amin'ny tombotombo faly amin'ity andro an'ity amin'izao fankalazana ny faha-enimpolo taona famoronan-kira izao. Dia fifaliana manay ihany koa ny manolotra tsodrano amin'izany fankalazana ny faha-enimpolo taona izany. Mankasitraka indrindra tokoa.
resahana dia anaran'olona telo no namoronako ery, Petera, Jova ary Samuel. Ka ireo hira telo reo dia tena hitako hoe somary sarosarotra tamiko ihany namorona azy satria tena nila nandinika be mihitsy. Amin'ilay resaka Petera aloha dia tena miezaka mihitsy aho mba tsy ho heverin'ny olona hoe miresaka amin'ny Petera fa ny zavatra hita ao anatin'ilay resaka Petera tamin'izany dia ny hoe Petera miova fo. Fa tsika ndraiky kosa be dia be Petera tsy miova fo dia tsika lasa Petera adala, izy lasa Petera endrika. Tsika tokony ho tsara. Ny tantaran'izao dia tena tsy vitana noforonina vetsivetsy mihitsy raha tsy voadinika mihitsy ilay tantara amin'ny boky an'izao kanefa dia ny hira tsy maintsy mamintana. Ity ndray koa tantaran'ny Samuel zaza. Tantaran'ny Samuel zaza dia tena tantaraina mihitsy ao anatin'izao hira zao. Indro i Samuel fa natsoina dia nakany amin'ny dadabe Eli. Hoe miantso ahy ianao? Izy dadabe Eli, za tsy miantso. Dia natory indray i Samuel dia mbola mare feo any izy hoe Samuel, Samuel, miantso ahy ianao? Miantso ahy anao ve dadabe? Za tsy miantso anao, andany ianao matory. Dia natory Samuel dia zay mbola nisy feo fantena, Samuel, Samuel, miantso ve ianao ry dadabe Eli? Tsy miantso anao mihitsy aho. Tonga saina i Eli hoe ilay feo hoe Samuel dia tsy feon'olombelona fa feon'Andriamanitra kay. Izay zavatra zay dia rehefa miantso anao farany eo ilay feo dia mitenena hoe mitenena Jehovah fa miaino za mpanomponao. Dia indro Andriamanitra fa niresaka tokoa tamin'ny Samuel. Andao ary aho iantsika ilay tantaran'ny Samuel avy tson'ny fehizorany Ziona. So
Ny tanjony fotoanan'io koa dia ny fifankatiavana. Fifankatiavana amintsika mianakavy. Fifankatiavana tsy maintsy tanterahana samy olombelona, zay vao samy miteny hoe tiako Andriamanitra. Fa raha atsika tsy mifankatia nefa milaza fa hoe tian'Andriamanitra dia tonga amin'ilay fitenenana hoe raha misy manao hoe tian'Andriamanitra aho nefa mankahala ny rahalahy dia mpandaika izy. Ka eto dia resaka mikasika ny olona sy mifankatia dia taomina andao hifankatia. Ary izay fifankatiavana izay dia angolangolaina amin'ny feo somary zafindrony ihany koa johiry izao. Ny feo zafindrony dia tena hitanao mihitsy hoe tsy hainy vazaha le izy fa tena hoe angola gasy, ola malagasy. Ary re tena azo terana n'Andriamanitra zay le izy, fa tsy dia tena mitovy amin'le hira hoe bagasy fotsiny fa tena hoe misy endrika aim-panahy ao anatiny. Ndao henotsika ny hoe mahaiza mifamena.
Somary mifandamina kely fa hiarahira ny fehezoroziona sy ny asa mpamonjena ka somary mifanentinety kely. Ity hira ity dia hira ny martiora, hira ho an'ny martiora teto Madagasikara. Nankalaza ny fa 5 taonany ny famonoana ny martiora notarihana salama izany zavatra zany. Dia ho hitantsika ao anatin'izany hira iraisany zany raha salama novonoana tao Ambohipotsy, dia anisan'ny novonoana tao Ambohipotsy koa ny Rafarin'Andriamazoto fa tena naniry mihitsy za koa teo martiora ka tena lasa martiora koa izy. Be dia be zany le karazana famonoana tamin'ireny fotoana reny, tao le nole fonina, tao ny navarina teny ampamarinana, tao ny notorakom-bato ohatra hoe tany fiadanana, tao ny nodorana velona tany afaravohatra. Ireo rehetrarehetra ireo dia tena martiorantsika. Kanefa ao anatin'le hira zay ho atao eto dia tsy milaza hira atao mampalahelo fa tena ho fifalitsika ny mieritreritra fa nanana martioritsika lasa ny an-danitra izy ankehitriny, ary ny zavatra tokony atao zany dia ny hijoroantsika koa amin'ny finoana, fa tsy hoe ireo ny martiora rehanay martiora dia ampy zay, fa tsika koa hijoro amin'ny finoana zay tena tokony ho antsika, tokony iainantsika. Dia efa eo zany nareo ny misaotra an'Andriamanitra izy ao anatin'ity hira ity, satria ny martiora zay novonoana ka nijaly fa izay dia nanjary fifalitsika kosa ny mahita fa reharehantsika ny manana an'ireny olona ireny mitazony ny finoana natao anatin'ny faran'izay toerana fotoan-tsarotra tsy da hoaritra tokoa.
indrisy fampifarana sady ny fotoana misy hira anankiray iraisan'ny mpihira rehetra izay retsika roany izay mbola tavela eo dia afaka miara-mihira hira anankiray mitondra lohateny hoe hira aim-panahy. Ny hira aim-panahy dia apetraka tsara hoe izay tena vokatry ny aingam-panahy tokoa. Mety be manko ilay fiteniny hoe manao aingam-panahy mamorona hira fa ndraindray ny olona miangavenao fa tsy lasa mihitsy ilay hira ho atao tsy miaritsy ao ilay aim-panahy. Fa rehefa ny aim-panahy no ao dia hita tsara mihitsy fa mivoaka tsara ny hira izay kanona. Arakaraka mamaika antsika ndraindray dia raha misy hira faneva ohatra zany. Ny hira faneva dia tsy maintsy atao ao anaty tabakolana ary misy andininy teo dia ny refrain averininy teo ny andininy fahatelo dia lasa ohatran'ny tsy aingam-panahy no hiainga eo fa baikona fotsiny amin'ny alalan'ny komity ohatra na zavatra ohatran' zany. Eto dia mametraka tsara amin'le ho antsika mananatra kely ahako amintsika mpiangavy hira faneva. Matetika ny hira faneva dia misy fepetra be dia be manao hoe izay tsy mahazo voalohany dia lasa fananany komity na lasa fananany fiangonana ilay hirany. Toy za eto hoe halatra mihatsy. Le olona rehetra izay mifaninana raha kely indrindra fa lazakanareo raha miditra studio izy lany vola ray hetsy le mpamorona. Kanefa le mpampifaninana dia tonga dia maka fotony hoe lasa hay le hira. Tena ambarako apahy be maso eto fa tany amin'ny toerana anankiray dia tsy nahazo voalohany fa lasa niany zany le hira. Noho an'izay nefa nisy fotoana ngeza be izay tsy fotoananketo inona moa izy fa fotoanantsika protestanta sy ecumenika misy ary le izy hira natao teny amin'ny coliseum nahazo voalohany le olona nenona le hira any hirako le izy. Ny feoany dia tena daholo mihitsy fa nytonony nonovany dia lasa n'le voalohany. Inona ny varisoa dia tanà Paris tanà. Zay le izy dia zaza mba ahoana ka eo dia aperaka tsara ore olona ny hira rehefa manao mpifaninanana dia izay tsy mahazo voalohany ka tsy ampiasaina le hira avereno any amin'ny tompony reny. Za moa dia mametraka hoe na misy ara fepetra dia na dia alaiko amin'izay fa tsy mety le atao hoe ny mpanao an'le fifaninanana mametraka izay fepetra izay tsy mety zany, tena tsy mety. Ankehitriny ary dia hiara-hitsangana ny
mpihira rehetra araha ny mpitendry zava-maneno sotro fitiavana anao ny hira hoe hira haim-panahy. Ny hira haim-panahy nandritry zay fotoana lavabe dia lavabe zay namoronana ny hira haim-panahy io rery no hira no forompiko tamin'ny anniversairako. Hira ray ihany mbola mbao vitako tamin'ny anniversaire fa tsy mahavita iray isa-taona aro fa ny olona be dia be no mengavy anao hoe amin'ny anniversaire dia manjary manao ny satroka da fa angamba tsy hanao tsoko. Fa eto zany ity hira ity dia io zany mba hira anankiray ihany koa reny nivadiko tamiko talohan'ny nanasana dia tena mamiko le hira. Io hira io koa no nanaovanay vakansa farany indrindra tany Vatomandry, no foronina tany Vatomandry io hira io tamin'izany fotoana zany. Dia hita hoe tena misy fiantraikany aty amiko zany io hira io ka dia hira haim-panahy eto sika miara-mihira fa any an-danitra any mbola hiara hira sika rehetrarehetrarehetra. Zay zavatra fandalintsika dia andao ary hiara hitsangana ny mpihira rehetra anao an'io hira io amaranana ny anjarany. Thank you.
araka izany andriama tofaly dia mijoroto izahay so tena fiangonana sosotiavana sy ny sampana rehetra sampana velona rehetra eto amin'izao fiangonana izao miarabanao no fankalazana Andriamanitra no fahimpolo taona namongonanao ny hira izany tena zava-dehibe teo amin'ny fiainanao tokoa zany famongonan-kira izany ary enonay fa ny hira rehetra izay efa noforoninao dia latsaka ampo tokoa tamin'ireo olona izay nieno azy ka isogana indrindra ny tompo ny teny farabana ataony aminao dia araka ny teny sokatra masina ao amin'ny epistily nosoratan'i Paoly ho an'ny Filipianina toko voalohany ny andininy fahaenina amin'ny anaran'ny tompo ary matoky indrindra aho fa izay nanomboka asa tsara tao anatinareo no atanteraka izany mandra-piavin'ny andron'i Jesosy Kristy. Amen. Isika izao dia samy manantena ny hiakatra ny an-danitra azo izany lanitra izany kanefa mila fanetrentena mila fibebahana ary indrindra mila fifankatiavana ny ahafahana mahazo izany lanitra izany koa misaotra Andriamatofaly ny amin'ny tononkira rehetra ny amin'ny haim-panazy novolianao tao anatin'ny fiainam-piangonana fiainan'ny tsirairay avy fiainam-pianakaviana eny ny atsoan'ny hoe fiainam-pianganena azy fa zava-dehibe teo amin'ny fiainanay ny tononkira sy ny hira izay nofoninao ankehitriny dia manolotra izahay tsodrano avy amin'ny fiangonana ary ny sasany taminay moa efa nalefa tamin'ny rakitra daholo fa angamba ny asa isany tsy lasa zao dia hitondra mavaka antsika ny mpitandrina sympathie vita daholo ny andrefa ivavaka ary sika riavana faly tokoa izay ry tompo satria ny irinay tony fotoana itony mba hitrakana mitrana fanantenana ao aminao no ny anankiray amin'ny mpanomponao izay naharitra teo amin'ny famoronan-kira misaotra no ny fanomeza pasoavana nomenao izany mpanomponao izany misaotra namela azy ametraka hafatra ho an'ny fiangonanao misaotra ny amin'ireo mpanomponao maro izay nanaiky ara-iasaka handray hira ny foroniny tonga fitaovana eo am-pelantananao toy ny siny be mba hizarany rano ho fiainan'ny fiangonana anome aina n'izao tontolo izao ankehitriny dia ekeo ny andray izay rehetra vita teto ho toy ny anitra ankasitrano lohan'ny seza fiandriananao ary fampitondrana izay nisy olony ny fitandremana isotro fitiavana dia tokoa dia ankasitrao ary ataovy atanteraka hery sy fifaliana ho an'ny mpanomponao sy ny ankonany dia rainay ianao omena voninahitra ny amin'ny zavatra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Amaranao koa azy misaotratsika sampana rehetra ihany koa tonga nanotrina dia marana koa zay misy lakile adimy ty tery ambaravarantyreka zay tompony dia mba manantona tsy tafiditsana trano nareo raha tsy mahazo an'ity lakile ty sora tompo panondrina raha ndrainandray itenenao an'io atao ny sy teny nefa tsy maintsy miteny ny fotoana tagan'izao dia azo lazaina fa fotoana manokana izay Andriamanitra no mandamina raha ohatra ka nanondro daty 13 décembre io dia nisy ny teny taty amiko 13 sa ianao 13 nge io va io daty io fa tsy mio io daty io dia tanteraka somatsara zany zavatra tsara misy ny atao hoe fianakaviako eto izao manatrika reto akonako akaiky indrindra zanaka nateraka sy zafikely dia ireo no mba
komity kelika ao an-trano ao ireo no mba sy mahafoiary dia miaraka foana amiko indrindrindrindra tatoato ary ny fotoana moa takan'izao dia hita hoe nianarana no miova kely ny an-dalana eny taloha dia ifaly kely dia avy eo dia ifaly dia avy eo dia zandry faly dia avy eo dia zoky faly dia pary tonton faly pahazambatsona dadabe faly mba mora lasa raha vatao zay tsy tiako zany teny zany aleo hatrao tonton eo ihany aloha fa manahirana be zany dadabe faly zany any izy amindreo zafikelyko reo miantso dadabe izy sy misy miantso dadabe reo na ray azy izy amifetsony CNA mika izy amifetsony CNA Dadaso izay fetsony fianakaviana dadaso fa tsy dadabe ireo dia le teny nataony olona fa izay dia ninoko fotsiny fa rehefa tena tonga le fotoana hoe ny zafikely no mamy indrindra tena mamy re olona tena mamy le zafikely fa tsy lainga mihitsy ary tena rehefa tena tonga teo dia tena tsapako hoe ohatrany mbola mitaizana zanaka any amin'ny fitaizana ny zafikely izay mianakavy tompoko dia misaotra sy mankasitraka atsika mianakavy fa tsy izay rehery no mpianakavy fa tsika rehetra mpianakavy ny finoana ary dia mikolokoloina ny taranaka mba ho lasa pino tahaka ny tena ihany koa ary dia iengany ka izao feonantsika izao dia santatra mba varany fotsiny fa hiakatra ny an-danitsika hidera sy ankalazan'ny tompo amin'ny fotoana izay antsony tompo antsika tsiraray avy misaotra no mifafozana fotoana misaotra na dia misy ara elanelantany dia manjary mbola misy foana le fionana takan'izao be dia be ny nalahelo hoe tsy afaka nakaty fa zay atiananina zay lavitra loatra dia efa niresaka ihany tamin'ny namana samihafa dia hoe hivoakany amin'ny YouTube hono ity zavatra ity dia samy mijery ihany nareo fa dia ny fotoana ity zany dia tsy miveriny indroa raha hortononiko ny fitopolo taona nareo ngamba mbola eo za mbo iainga kely sy atao mampalahelo le za tsy tonga teto an-tany no tena tsy tatiko hoe fa za rehefa andeha rehefa avy eo tena faran'izay tatiko eo zay le mampino zay le mampino ary dia engany ka isika rehetra zao sika tsirairay avy tsisy zany hoe za kosa ny mbola tsy natson'ny tompo hoe fa jereo fa le zaza Samuel ary io ary tena ohatrany mahafinaritra be le tantara Samuel le mbola zaza dia avy eo dia mbola tanora jereo fa tao amin'ny zanak'Israely efa niova fanondrono ny mpanjaka mbola eo ihany Samuel mbola natsona foana Samuel jereo fa ry Abraham efa firy taona mbola natsona koa ry Abraham fa tsy ny tanora reo natsona ny antitra koa mbola tsona ka samia mieritreritra ny antso tokony ho henono eny tompoko dia mankasitraka ny fiangonana isotro fitiavana mankasitraka ny vahiny rehetra ny mpihira avy any Fezoroziona sy ny asa famonjena ny firaisan'ny sampana izay samba mba niaraka ny hira nandritra fotoana lavabe zay na teto dia hita hoe androany vao tena hoe niara-ny hira daholo ny firaisan'ny sampana dia fifaliana lehibe mihitsy zany tsy misy mifanjolanjola tsy misy mifanina fa dia mpifankaty isika mianakavy ho an'Andriamanitra rirany eny voninahitra eny ary avana miteko farany ty fotoana ity manatitra misaorana ny tompo isika ary mankasitraka antsika rehetra naharitra hatramin'izao ora izao ny fandaminana dia toy izao raha atao ny hira mialohan'ny tsodrano araka ny ao amin'ny fandarana dia atolotra ny tsodrano aoriany ny tsodrano kosa mipetraka manona vavaka ampomangina isika dia mamarana ny fanomezam-boninahitran'Andriamanitra sy ny fanoana ny trinité masina aorian'izay ry havana dia isy fakanatsatry
ho anareo tompon'andraikitra teto amin'ny ty fotoana itya sy ireo fitsona manokana ny amin'izany ao ny ray aman-dreny notrontsika izy rery aloha ombany ny mpitandrina mivady avy eo rehefa izany dia ny tekona nanao ny asa fanompoana raha mbola eo isika fa tsy voazona ny fanompoana hafa rehefa izay dia ny tompon'andraikitra ao amin'ny ankonana le komity kely miaraka amin'ny dadasoa reo aloha rehefa vita izay fankatsary izay dia isy ny fandraisan-tanana ety anoloana araka ny napetraky dadabe faly faly anao tsara tsy faly anao tsara fa dadabe faly dadabe faly aty zany no andray-tanana azy sika araka ny fandamina izay nampitainy taminay dia vita izay fandraisan-tanana izay vao irosa mifankatsara izay maniry akasary amin'izao ray aman-drenin'izao ireo tsy ho afaka kosa no ny anton'ny fotoana amin'ny fandraisan-tanana dia antery ny ray aman-dreny teo ny fisaorana sy fankasitrahana antsika raha samy fahatina ny zodrana poitra amin'ny alalanto hitaty anareo toko ka iaranareo ampaminapiratra ny tavananareo toko amin'ny fo aminareo anambotra ny tavananareo toko amin'ny anareo fiainana izay nanomboka asa tsara ao anatinareo no ahatanteraka izany mandra-piavin'andro Kristy. Amen. Ho an'Andriamanitra irerianany ny voninahitra amin'ny anaran'Iray sy ny Zanaka ary ny